Hofantaritsika misimisy kokoa atao anatin'ny fandaharana ny zavatra tsara ho fantatra momba ny fonja eto amin'ny faritra Analamanga, izay hazavain'ny taliam-barotra ny fandrarana ny fonja eto amin'ny faritra Analamanga. Ny famaritana ny atao hoe fonja na ny ankapobeny dia izy ireny ny toerana hibeazana ireo olona izay noeritreretina hoe nania teny anivon'ny fiarahamonina. Raha ho an'ny faritra Analamanga manokana dia misy fonja enina eto Analamanga ary mizara karazany maro izy ireo satria misy ireo fonja izay lazaina hoe misy fiarovana manokana toy ny an'ny Tsiafa izay eto anivon'ny faritra Analamanga, ary eo koa ny fonja mitaiza ireo ankizy toy ny an'ny centre de l'éducation eny Anosiala Mandrosoa, ary misy ny fonja izay fonja lehibe moa ny filaza azy dia toy ny any Antaninora sy Avaradrano, ny Ankazobe ary ny Manjakandriana. Tsara tsy ahivina fa raha ny Manjakandriana manokana dia vehivavy no fonjana any amin'ny toerana io, ary ho an'ny centre de l'éducation Anosiala kosa dia ny ankizy ihany no beazina any amin'ny fonja any Anosiala. Inona tokoa moa izany andraikitra ny mpandraharahan'ny fonja amin'ny olona voafonja? Fiheverana hoe aty am-ponja ny olona anankiray dia eritreretina hoe very eo anivon'ny fiarahamonina. Zany zavatra zany nefa ny antom-pisiany ny mpandraharahan'ny fonja amin'ny maha mpandraharahan'ny fonja malagasy miaro ny zon'olombelona dia efa niova izay fomba fijery izay amin'ny fanatanterahana ny asa, fa ny voafonja dia olona tokony omanina rehefa miditra aty anatin'ny fonja mba ahafahan'izy ireo miverina indray eo anivon'ny fiarahamonina rehefa vita ny famonjana azy. Zany zavatra zany dia manamarika ny anjara andraikitry ny fandraharana ny fonja dia ny famerenana ny olona eo anivon'ny fiarahamonina, ary maro ireo fanabeazana izay omena azy ireo rehefa tonga aty amin'ny fonja, fanabeazana mifototra amin'izay hoe famerenana anazy eo anivon'ny fiarahamonina izay, ary misy karazana fanofanana ihany koa marobe hita aty anivon'ny fonja mba ahafahana hananana olom-banona ao aoriana ny famonjana olona anankiray izay nanao tsy nety teo anivon'ny fiarahamonina. Anisan'ny paikady goavana izay taon'ny mpandraharahan'ny fonja malagasy ny fanaovana recrutement an'ireo encadreur d'administration pénitentiaire sy ny éducateur d'administration pénitentiaire. Izany hoe izy ireo zany no mpandraharahan'ny fonja misehatra manokana amin'izay famerenana ny voafonja aty anivon'ny eny anivon'ny fiarahamonina izay. Anjara andraikitr'izy ireo izay asa goavana izay. Paikady arak'olona izahay, fa raha ny paikady indray ny asa atao dia misy ny fampiofanana toy ny fampiofanana arak'asa sy ny fampianarana ihany koa ho an'ny voafonja. Misy amin'ireo voafonja izay mbola mianatra ohatrany mbola manaraka ny fampianarana ataony ihany na dia ety amin'ny fonja ary izy ireo, ary maro amin'izy ireo no mahazo diplaomam-panjakana nefa atao anatin'ny fonja satria anisan'ny activité zany mbola arahana ato izay. Betsaka amin'ireo voafonja ireo ihany koa no manaraka fiofanana arak'asa, ary matetika moa izay fiofanana arak'asa izay no entin'ny fandraharana ny fonja manampy azy ireo rehefa ao aorianan'ny famonjana hanana anton'asa, hanana fahaiza-manao indray izay noratorony tato anivon'ny fonja ahafahany miatrika an'izay ao fiainany rehefa mivoaka ny fonja izay. Ary misokatra amin'ny mpiara-miombona antoka ve fandraharana ny fonja? Misy dia misy tokoa ny fisokafana amin'ny fanatanterahana ny asa, indrindrindrindra izay asa amin'ny famerenana ny voafonja eo anivon'ny fiarahamonina izay, satria maro ireo mpiara-miombona antoka izay miara-miasa amin'ny fandraharana ny fonja, manome fiampiofanana an'ireo voafonja ireo.
Eo ihany koa zany a ny fiara-miasa tsy de mifototra loatra amin'ny privé public loatra fa misy ihany koa ny public zay iarahanay miasa amina ministera hafa toy ny ministeran'ny asa sy ministera hafa zany manampy ny fandrarana ny fonja na manampy ny ministeran'ny fitsarana amin'ny fampiofanana an'ireo voafonjareo. Ankehitriny ara zao zahay de manana activité mahakasika ny coupe et couture zay iarahanay amin'ny ministeran'ny asa mampiofana ny vehivavy voafonja eo amin'ny fonjaben'Antanimora mba ahafahan'izy zareo zany manana fahaiza-manao amin'ny fanjairana ary mba ahafahan'izy ireo rehefa vita ny famonjana manana indray fitadiavam-bola amin'ny alalan'izay fahaiza-manao zay. Inona kosa ary ny tsara ho fantatry ho an'ireo olona manan-draharaha ety amin'ny fonja? Ny asa rehetra ety amin'ny fonja de tsy andoavam-bola ary misy foto-drafitrasa na hoe paikady manokana zany efa napetraka isaky ny fonja mahakasika ny kiosque d'information. Ny kiosque d'information io na hoe toerana anankiray fangalan-kevitra raha ohatra ka mila mila fanampanazavana ety amin'ny fonja ny olona anankiray de mandalo eo amin'ny kiosque d'information io. Ny zavatra rehetrarehetra zay mety manitikitika ny fianakavian'ny voafonja dia azony antaniny sy azo angalana hevitra eo amin'ny kiosque d'information io ary eo zany no tokony andalovan'ny olona rehetrarehetra raha ohatra ka mila raharaha ety amin'ny fonja izy ireo. Ary raha mahakasika manokana ny famangina de manana ny fandaharany manokana ny ety amin'ny Analamanga na ny ety amin'ny fonjaben'Antanimora. Raha ny lalàna no jerevana de indroa isan-kerinandro ny famangina zay omena any ireo mpamanga zay hamanga ny havany ety amin'ny fonja. Nefa kosa nefa noho ny hahamaron'ny voafonja ao anatin'ny fonjaben'Antanimora zay midika fa maro ihany koa zany ireo olona fianakaviana avy aty ivelany maniry hamanga azy ireo dia nampitomboana roa isan-kerinandro ny famangina ety Antanimora ary ny alakamisy sy ny sabotsy ary ny alahady no famangina ety Antanimora. Mahakasika azy io de ny zavatra ampirisihana an'ny fianakavian'ny voafonja fotsiny de ny fanazahoan'izy ireo ny taratasy izay taratasy zay ny atao hoe permis de communiquer ny anarany. Misy lafin-javatra na hoe kahana voafonja anankiroa moa ny ahafahana mahazo ny permis de communiquer io. Raha condamné le olona na hoe efa voatsara de ny fonja ny any hoe ny ety amin'ny fonja ny lehiben'ny fonja no manome lalana an'ilay fianakaviana ary mahazo ny permis de communiquer izy ireo mba ahafahan'izy zareo mamangy ety. Ny fahazahoan'izay taratasy zay dia midika fa efa misy fankatoavana sady avy aty amin'ny fonja mba ahafahan'izy ireo mamangy ny havany ary tsy andoavam-bola izy io. Raha ohatra kosa nefa ka prévenu le olona na hoe mbola tsy voatsara de ininivon'ny tribunal indray izy zareo no mangataka an'io permis de communiquer io mba ahafahan'izy ireo misitraka an'izay famangina ety amin'ny voafonja. Inona ary ny hafatra ho ampanaraka amin'ny fandaharana? Ny hafatra angambany de aoka eritreretintsika fa tompy fanarenana ny fonja ary ireo rahalahintsika sy anabavintsika ety anivon'ny fonja dia olona mitovy amintsika ihany izy ireo ary na nisy ara ny zavatra tsy nety nataony rehefa nibeazina izy de aoka isika raha handray azy ireo toy ny rahalahy sy anabavintsika rehefa vita ny famonjana. Ny antony dia raha ao anatin'ilay dingana ny famerenana ny olona anankiray ao anatin'ny fiarahamonina dia manana anjara
andraikitra lehibe ny fiarahamonina rehefa niverina ny ivon'ny fiarahamonina izy ireo. Matetika izy ireny a rehefa vita ny saziny ka miverina ny ivon'ny fiarahamonina de eritreretin'ny olona fa olona efa nifonjana ka heveriny fa mbola manana toetra tsy mendrika ihany. Izany fandraisany anivon'ny fiarahamonina zany nefa dia anjara andraikitry ny fiarahamonina tsirairay avy ary any zany no farana ilay etapy ao anatin'ny fanarenan'izy ireny. Ny fandraisan'ny fiarahamonina azy ireny ho olom-banona indray dia anampy be dia be kokoa am'zay famerenana azy ireo anivon'ny fiarahamonina. Manarak'izany raha ny asa ety anivon'ny fonja dia tsy andoavam-bola tanteraka ary aprisihana ny tsirairay anantona tompon'andraikitra mahefa raha misy zavatra irindry zareo anontaniana na misy zavatra mety manitikitika an-jareo mba ahafahan'ny tompon'andraikitra mandray andraikitra amin'ny zavatra mety hanampiana azy ireo am'ireo havana zay aty amin'ny fonja. Ho antsika mpandraharahan'ny fonja tsara tadidina fa anisan'ny mpiasam-panjakana isika, zany hoe ny vahoaka no mampiasa antsika. Omeo fanajana ny vahoaka zay mila raharaha aty amintsika ary raiso ho toy ny andraikitra ny manampy azy ireny. Izahay no antom-pisiantsika ary izahay no zavatra takin'ny fanjakana amintsika. Aoka isika mba hanao ny asantsika mifanaraka amin'ny zavatra takin'ny vahoaka amintsika ary aoka isika mba hijoro ho tena mpiasan'ny vahoaka fa tsy ho mpiasa antenantsika fa hanao zay asantsika atsaka sy andavany am'fanatanterahana zany ireo karazana lalàna izay mifanaraka amin'ny tokony ataontsika amin'ny fanatanterahana ny asantsika tsirairay avy. Mankasitraka anao nanaraka ny fandarana. Amin'ny herina nyto zao dia ho jerentsika ny zava-misy ny tsara ho fantatra amin'ny fonjam-piaina Tanimora.